in English. Manome tombony ho an'ny hafa, mitondra fifaliana ho an'ny hafa. Averiko. Manompo, mikarakara, mamaolana, manampy, mampanakarena, mameno mibanga, manome tombony, mitondra fifaliana. Petera voaloha toko 5:5 aminaran'i Jesosy. Ianareo izay mbola tanora fanahy kosa, manekeny ny olona. Eny, samy misikina fanetretena ianareo ka mifanompo. Fa Andriamanitra manohatra mpiavonavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetretena. Ao ambadiky ny fanetretena no ahafahana mifanompo. Ao ambadiky ny fahatsaram-panahy no amoahana an'izay zavatra tsara ahafahana manompo ny manodidina. Tsy mahasalama zany ny velona ho an'ny tena. Amen. Ary jereo fa ampifandraisin'Andriamanitra foana ny relation atsika aminy sy ny relation atsika amin'ny olona. Izy rehefa miteny hoe mifankatiavinareo, fa izany no amantarana fa mpianatra ianareo tahaka ny tiavako anareo. Amin'ny fomba ahoana moa izy no anehoanao fa tianao Andriamanitra tsy hita maso, nefa ny rahalahinao hita maso aza mety tsy hainao no mity azy. Zany hoe misy image apetraka Andriamanitra hoe io fiainanao atokantrano io no maneho ny endriky ifandraisanao amin'Andriamanitra. Tsy mety zany ny eritreritra hoe hafa ny any amin'ny fanompoana dia ny hafa ny atao trano. Raha ihany reo. Satria ilay Andriamanitra tongavanao eto amin'ny fanompoana ihany, ilay Andriamanitra mijery anao mitokantranonao. Amen. Izay nomen'Andriamanitra sy ny tahian'Andriamanitra anao dia tokony hitahiana ihany koa ny hafa. Resaka leo nampanakarena teo zareo tsara fa ahoana izy nytenen'ny bokin'ny Korintianina. Ny alahelo an'i Jesosy izy no nampanakarena antsika. Jakoba nampanakarena ny Labana, ary Josefa nampanakarena ny Potifara, nampanakarena ny Farao. Ohatrany hoe olona jentilisa moa zany le resahany eto. Fa tokony velona ao anatintsika ny fifaliantsika mahita ny hafa tafavoaka, mahita ny hafa mandray zavatsoa avy amin'Andriamanitra. Ny olana zany tsy le gift. Siblentsika amin'izay zany hoe fa inona zany le mahatonga le olona tsy miaina ao anatin'io prinsipy io. Tsy gift le problème raha miteny hoe gift zany dia don. Fa mila mandray an Jesosy aloha le olona. Zay aloha zany voalohany indrindra. Rehefa avy mandray an Jesosy le olona dia mahazo fanomezana izy. Io fanomezana io tsy nangatahana. Fa tonga dia entin'i Jesosy ao anatin'ilay olona izay mandray azy. Io fanomezana io miendalana ho fantatr'ilay olona hoe inona. Ary misy miafina mbola ho aseho miendalana koa. Arakaraka ny herahanao amin'ny tompo dia ihamivoaka izay fahatsarana sy harena miafina napetraka ao anatinao. Rehefa tonga eo amin'ny fanatren'Andriamanitra le tehan'ny Arona izay hazo ny volosana maina ny tapahana tamin'ny fototra, dia rehefa nitsimoka sy namoa ary nitsiry teo amin'ny fanatren'Andriamanitra, izay vao fantatra hoe ve amonde amigdala. Zany hoe isy zavatra zany hamantarana anao amin'ity taona ity avy amin'ny fisehoan'ny fanontronan'Andriamanitra mahazo aina eo amin'ny toetranao amoaka trésor caché izay mbola tsy fantatra hatramin'izay hoe ve nisy an'izany ka tatao anatiko. Fa zao aloha zay efa fantatra aloha avoay. Fa tsy hoe iandry fanotronana iandry le tsy fantatra, zay efa fantatra aloha dia avoay. Zay mahatonga anao miteny amin'ny teny fantatra aloha, zay vao miteny amin'ny teny tsy fantatra. Ao ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia azo tarafina ny fifandraisanao amin'ny olona manodidina anao. Tsy lavitra zany le exemple eo manodidina anao ihany. Zay no mahatonga antsika mianatra hoe mianatra mifanompo.
Ny olana tsy eo amin'ilay don satria Andriamanitra manome ny rehetra izay nandray an' Jesosy. Ny olana raha toa ka tsy ampiasainao ilay fanomezana raha iloha izay dia manjary hoarina tahaka an'ilay mpanompo kamo sy ratsy fanahy izay nitenen'i Jesosy Matteo 10:20 nandevona ny talenta ratsy be zay tena akaikinao, zay kosa aloha tena ratsy zay hoe tsy mahazo manao an'izay ianao hoe tsy mahazo mandevona hoe ianao fanomezana. Matoa zany nomena io dia natao ho avoaka, natao ho zaraina. Mety ho rentsika ihany ny fisian'ilay fanomezana fa ampiasaintsika ho antsika, zay koa mbola diso koa zay prinsipy zay. Tsy ho anao rery le izy ary ny tena marina tsy ho anao, tsy hoe ampiasainao ho anao, tonga dia diso raha vao zay. Fa tokony ampiasainao ho an'Andriamanitra. Nefa ianao rehefa miteny hoe ataoko ho anao Andriamanitra eo dia zao teny Andriamanitra ataovy amin'ny namanao. Asika ve zany? Rehefa mangeta itsika ianao zavatra ho an'Andriamanitra. Nisy taona moa dia efa ela zany efa ela zany. Dia hoe te hanome, ohatra hoe te hanome lobaka an' Jesosy. Tsy izy pasteur Rodolphe hoe tsy maintsy ho zany nomenareo an'ilay izy. Satria izaho pasteur anareo. Ohatra hoe mampimely izy fa zay ilay izy. Azonareo ve zany tantaraiky zany ve? Ny fifandraisanao amin'Andriamanitra dia tarafina ny fifandraisanao amin'ny olona. Indrindraindrindra ny fifandraisanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Tsy miresaka hoe maka ny toeran'Andriamanitra ilay mpanompo, tsy zay. Fa ilay image ijerevana anao, ohatran'ilay exemple nomen'Andriamanitra momba ny fifandraisan'i Kristy sy ny fiangonana, hoarina amin'ny lehilahy mifandray amin'ny vadiny. Ary ny fifandraisan'Andriamanitra sy ny zanany dia hoarina amin'ny fifandraisan'ny ray aman-dreny sy ny zanany ao an-trano. Ao ve? Raha toa ka tsy mampiasa an'ilay izy tsika dia diso. Raha toa ka ampiasaintsika ho antsika fotsiny ilay izy nos propres intérêts, tombotsoa antsika manokana, dia diso tsika. Sady tsy azo alevina io fanomezana io satria lasa ohatran'ny hoe toy ny tsy misy. Fa tokony ampiasaintsika ho voninahitr'Andriamanitra ary natao izy fiantraikany eo amin'ny manodidina antsika. Tsara zany ny fiangonana manompo an'Andriamanitra. Fa tsara koa ny toeram-panompoana anankiray mifanompo ny samy zanak'Andriamanitra. Ny fanontaniana tokony apetraka zany tsy hoe iza ireny tokony hanompo ahy tsy zay, zay zao mbola diso koa zany zay. Aloha zany to dia disoina zay tokony ho diso tsy hoe disoina zay tokony disoina zay diso mba ahafahanao mamantatra hoe iny zany tsy nety iny façon nanaovako ny tondrako ny fiainako iny. Le question zany tonga eto tsy hoe inona no azoko eto fa hoe inona no afaka omeko eto sy ato ary amin'izay olona irahan'Andriamanitra mifanena amiko. Ny référence ankasitrahan'Andriamanitra dia nanompon'i Jesosy mpianany ary tahak'izay koa ny tokony hifanompontsika. Identifieo ilay fanomezana, fantaro hoe inona ilay izy dia ampiasao hanompoana ny hafa. Ao koresy lahatra ny ao anatinao ho tia manompo, ho serviable, ho tia mirendre service. Inona no men'Andriamanitra azoko zaraina amin'ny hafa zany mba hahasoa ny maro manodidina. Amen. Avy fontanao dia tenenao Andriamanitra hoe tompo te hitoetra eo amin'izay ilanao mba ahafahako manompo anao amin'ny toetra tsara, amin'ny fanomezana tsara, ahafahako mizara izay nomenao ho amin'ny manodidina. Ny anaran'i Jesosy amen. Remarque tsy ampy ny fahafantaranao fa misy gift ao anatinao, mila tsara fanahy ianao. Averiko izay vetivety ny olona tsara fanahy mahay mamoaka an'ilay izy. Zany hoe tsy mivoaka zany io le tena fanomezana ao anatinao zany tsy mivoaka raha vao tsy tsara fanahy ianao. Manomboka izao zany raha vao misy olona mitady ratsy fanahy dia zao tenenina aminy hoe tsy mivoaka ny don raha vao miovaova eo amin'ny masony na mitady hiova ny fiteniny dia mahazo manao koditsika tsy mivoaka ny don hitanareo amin'izay any amin'ny fiovantsika no amoahan'Andriamanitra izay arena na felina ilainao. Ilainao ny fivoahan'ilay izy.
hiditra amin'ny point manaraka tsika efa alohan'izay vetivety aloha fa inona ke ny zavatra mitranga rehefa mifanompo ny olona rehefa mise décider anao hirendre service ny hafa inona ke conséquence an'izay zay mamafy amin'ny fotoana ilanao service jinja ianao tsy ianao no miteny an'ilay olona mba valio a fa le fonao manaiky an'ilay programme mampiflose zavatra tsara be dia be ary possible le zavatra mamparary anao va an'ilay service mivaly inona ke mamparary misy zavatra mampiady saina dia mamparary endo sy mamparary vavony misy olona nanana alahelo mamparary fo nefa anatin'ilay alahelo misy zavatra fampisangojo be dia be ao azonao vahana amin'ny alalan'ny fanekenao anetry tena amoaka tsara ny ao anatinao amin'ny alalan'ny fahatsara-panahy hirendre service ny hafa tsy ohatrany hoe lalina be ilay izy fa atao fotsiny joroa tsara fotsiny olona tsara fanasy tsara toetra eo amin'ny fiarahamonina tsy hoe fiarahamonina hoe olona ara-piarahamonina tsy izay tsy hoe olona ara-piarahamonina fa olona araka an'Andriamanitra tsara fanahy oatra an'Andriamanitra eo amin'ny manodidina fa ho gaga ianao voalohany aloha ho gaga ianao amin'ny fiovanao halleloia ary ho faly ianao amin'ny vokatra entiny fiovanao mahita zavatra miova andro amaraina amin'ny anaran'i Jesosy manekea hiaina ao amin'ny programme an'Andriamanitra zay le vakitsika tamin'ny voalohany manompo an'i Jehovah Andriamanitra ao dia hitany anao sy ny ranonao izy ary esorina aminao ny aretina ao anatin'ilay fanompona an'Andriamanitra ny fanekentsika ampiasa ny ao anatintsika amoaka an'izay fanomeny amin'ny alalan'ny fahatsara-panahy mba hisy fiantraikany eo amin'ny manodidina antsika ny toetrantsika amin'izay fotoan'izay tsy fitoriana amin'ny teny le izy fa fitoriana amin'ny toetra satria ny zavatra ataonao mahafinaritra eo amin'ny manodidina anao ny lasa misolo toerana n'ilay fitoriana tianao atao ary matetika ity zavatra resantsika ity misisika kely eo fanamasina matetika ity zavatra resantsika ity dia eo amin'ny quartier anao sy eo amin'ny ankonanao io tsy ianao hoe amory fokotany dia hiteny hoe tsara Andriamanitra fa ianao mandalo maraina atoandro hariva fantatry ny olona fa zanak'Andriamanitra ianao tsy ianao amory fianakaviana hijoro vavolombelona fa tena misy Jesosy fa ny réaction anao rehefa misy fivorim-pianakaviana sy rehefa mifandray amin'ny fianakaviana hamantaran'ny olona fotry ny hafahafa be ny réaction anao tsy réaction ny olona normal intsony fa ohatry ny réaction ana zanak'Andriamanitra azo anaovana ny zavatra rehetra hitsahana tsy mamaly alaim-baraka tsy mamaly himehezana mpahabe maso tsy mamaly vitany amin'ny fimehezana misy fahatongavan-tsaina fa monina tsy ndreagiry izy satria ny tanjon'ny olona rehefa mandrangitra anao dia ianao rangitra dia nefa rehefa tsy rangitra ianao dia miverina ny amin'ilay fanontaniana fa maninona ny tsy rangitra izy dia iny le tsy voatery hiteny ianao hoe ka satria ny fahasoavan'Andriamanitra natao amikaran'ny lanitra dia tsara lavitra noho ny elo raha toizinareo zany za mampiro tsy tenenina akaikinao tsy voatery tonga dia mikitika elo ianao hoe tsy tonga dia menace zany tsy tonga dia menace nucléaire foana ty tenenina ity fo manakeny misy any ny elo inona ty tenenina azazana toetra amin'izany avelao anao ny olona formation reny etany hoe fizarana fa ny TP sy ny TD ny vao miala eto vao miala etsy fotsiny ianao na vao vita le amen vao mitsangana eo ianao dia efa manomboka ny testa le testa ny tsy hoe inona loatra dia inona lava ary ty testa ty testa PCR test pour le Christ et les résultats fo zao zany no foronina ka tsy no manina tato zany miteny lavitra zany ny fijoroantsika ho karazan'olona mandevitra eo amin'ny fiarahamonina noho ny fitenenantsika hoe nandevitra ho anao Jesosy miovay ianao dia mihaino le olona tsy izy ve le niady tamin'ilay tompon'akoho le vohitsaka ny fiarany tamin'ny herinandro ambony iny
dia mitsotra aminao marina fa nony amin'ilay fiadivanao tamin'ilay tompona koa voahitsaka tamin'ilay fiara nentinao dia sarotra be nitorianao momba ny fitiavan'i Jesosy eo amin'izay toeran'izay satria ianao mpitory ary niady momba an'ilay akoho dia mety hogakintsika hoe akoho ve dia anaka ilay olona ane tsy mitandrina le izay indrindra ane tsika ny irahanao any amin'ny olona tsy mitandrina zay nge tenen'i Jesosy tsy natsona tsy tonga iantsony marina izy tonga iantsony mpanota mba hibebaka ary mariana fa natonga Jesosy nandeha tany amin'ny fanasandro Matio anova amin'ny Matio fa tsy hoe hiarirevy andro Matio ka raha misy mpanota miantso anao dia fatariny etaetany aloha te hiovanga anareo mahatonga andreo manasa mba hatsiarovantsika amin'ny fahiny tsisy dikan'izany tsy izay le antony natongavan'i Jesosy tao anovany zareo ka matory olo ireo nidiran'i Jesosy ny tranony nisy etaeta tao zany indray mandeha nisy olona resaka tampo moa dia zao nyteneny hoe zaho ozy izy misy olona zay ozy izy mpanompon'Andriamanitra dia miprincipe anozy izy mody miara misotro izy miaraka misotro toka misotro kely izy tsy manao mamo izy fa hainy tsara mifehy an'ilay izy dia mody miara misotro kely miaraka amin'izareo izy dia mitory teny eo amin'ny bara teo izy hoe dia ahoana hoanao ataony rehefa hitory teny any amin'ny mpivarotena tena ohatr'izay mihitsy fanontaniako mody matory kely miaraka aminy izy zany ve tsy azoko le tsy azoko le izy tandrano amin'izay tsara le hafanampo fa diso le méthode satria tôt ou tard iny animba le olona toriana hoe ary le rina iny aransotro tamintsika rehefa ho avy zany fotoana mety hiova ihany izy zany ary izy tamin'iny aransotro any ary aiza atao zany sady mitory misotro zay ny lasa voarain'le olona lasa lavitra be ny saintsika tamin'le mpivarotena tao hitanareo misy zavatra tsy logika zany everin'ny olona fa mahasosy mampety rehefa mijoro dia mijoro tsara misy gift ao anatinao ny amoanana io gift io tsy eritsaina tsy entraînement tsy pratique fa caractère tsy miresaka hoe mahay manao tennis ianao dia mila manao tennis isan'andro fa manjary very le coup de main sy coup de poignet tsy izay ny gift omen'Andriamanitra fa ny gift omen'Andriamanitra dia mivoaka rehefa tsara toetra sy tsara fanahy ny olona anankiray teneno akaikinao tia misy bénéfice ny fahatsaram-panahy voalohany hoe miadanapolo ianao mbola tsy hoe mamoaka le dent akory nareo ve tsy mahatsapa miadana be rehefa avy nanao tsara fanahy tamin'olona anankiray dia ohatry ny tebiteby rehefa avy nanao ratsy fanahy tamin'ny olona anankiray to dia reny mitsy ohatry ny kôdikôdy zany ianao hoe ahoana indray zao valindiny zany satria izay ny le hanomezan'Andriamanitra anao ny fanahy mba tonga anao matanjaka raha-panahy ahisafidy tsara ny zavatra tokony ataonao satria fantatrao ny fiatraikany sy ny vokany amen iresaka point fahandroany indray mahakasika ny hoe aiza ny toerana tokony hijoroanao sy ny façon mba tonga anao hitoetra ara-pahasalamana formation ara-pahasalamana zany tia androany marainy ity amin'Andriamanitra ny définition problème le problème mamparary mihaino ve tsika tsy le manahirana eritreretintsika fa ozy izy ny tompo ny problème raha sanatria ka absent ny présence de Dieu ny tena problème zany dia raha sanatria tsy eo Andriamanitra andro maraina zany ataovy azo antoka aloha fa eo aminao ny fanatrehan'Andriamanitra ary omenao ny condition mampahazo aina azy amin'ny alalan'ny fijoroanao rehefa nijoro Jesosy ny teny tampianatra hoe andao isika epita andesambo ny zavatra nitranga teny an-dalana nisy tafiotra nanakana nanembatsembana sy nanelingelina nefa Jesosy tao anatin'ilay sambo ny fisiny Jesosy eo amin'ny fiainanao tsy midika hoe tsy hisy tafiotra ary eo ny mahadiso ny fijoroana kristianina be deaibe hoe mahavariana fa arakaraka ny nandraisako an' Jesosy maika betsaka amin'ny problema namparary an-doha dia avadika le izy ianao ve sura fa raha tsy nandray an' Jesosy dia tsy nisy hoe le problema fa inona zany inona ny tombotsoa amin'ny fananana an' Jesosy dia ho hitantsika eto izao le izy
tsy le tafiotra teny an-dalana ny problème fa raha sanatria nandeha rery teny ambony sambo ny mpianatra. Misy zavatra mila identifier antsika zany aloha hoe aiza le tena vrai problème, inona le tena aretina, fa tsy voatery le eritreretintsika. Tsy le tafiotra ny tranga teny ambony rano, tsy zay ny tena olana, fa ny olana raha sanatria tsy teo Jesosy. Dia zareo amin'izay hoe nisy fotoana tena tsy teo tokoa Jesosy fa taiza teny ambony rano izy, kanefa efa teo indray zany izy tamin'iny koa. Azosika ve zany? Ary raha mbola hiditra lalin-danina kokoa tsika dia tsy hoe ny présence an'Andriamanitra eo, tsy zay fotsiny, fa le Andriamanitra ny teny zavatra anankiray ho anao. Ahoana re zany? Raha teny ambony sambo ny mpianatra, ny tranga ny tafiotra, inona ny réaction ny mpianatra? Natahotra. Inona koa? Koropaka. Inona koa? Nanina? Tebiteby. Mitady hamonjy ny ainy, mampiasa an'izay hitany tanana mba misarangotra, nefa le tafiotra sy le rivotra sy le ranomasina maika ny mafy. Ao ve? Remarquez ane ninona effort natao mpianatra tsy nitsahatra le tafiotra, fa vao décider zareo hiamoha an Jesosy, hiresaka amin'i Jesosy, hivavaka. Dia nanomboka teo no nisokatra le fafahana avy amin'le présence aman'le manahirana. Tena kekreo mila mivavaka hoe ny tafiotra tsy milamina ho azy zany hoe. Teneno akekinao ny tafiotra mila mpandamina hoe, ary Jesosy ny mpandamina tafiotra hoe. Misy karazana parole anankiroa ny tenenin Jesosy. Parole voalohany resahany lasaizy izy teo. Tsy hita lasaizy. Parole voalohany teneniny dia hozy izy: andeha isika ho eny ampita. Ovino io fotoana io avant départ. Mbola tsy nitsofoka tanaty sambo, mbola tsy misy problème hitariko, mbola tsy misy aretina, mbola tsy nisy ninninina, vao hiainga. Fa inona le parole fanondrony rehefa nitranga le tafiotra? Dia inona tenenin Jesosy? Mangina, mitsara. Fa za te hiteny aminao, ny zavatra ny ilain'ny mpianatra tsy le mangina sy mitsara. Ny ilainao andro amaraina tsy le hoe sitrana, fa le Andriamanitra ny teny amin'ity taona ity taona fifoazana, amin'ity taona ity taona fahamatorana. Dikan'izay manomboka tsara ny taona miarakitsika, mifarina tsara ny taona mbola miarakitsika. Alohan'ny hanononana teny mpanasitranana, manana antoka aloha fa ho bonane miarakitsika. Fa manintsika ny ho bonane miaraka satria ny zavatra ny tenenin'Andriamanitra talohan'ny nidirana tamin'ile taona vaovao. Averiko, ny teny ny ilain'ny mpianatra rehefa andeny ambony sambo, tsy le hoe mangina mitsahara amin'le hoe eo amin'le fotoana higadonan'le izy, tsy amin'le fotoana higadonan'le korotana, tsy iny ny tena ny ilainy, fa raha sanatria tsy niteny Jesosy hoe ho eny ampitsika. Zany hoe raha tsy teo akory zany tompo. Hitanareo amin'izay misy destination aloha, faut misy solution na guérison. Ka ny ilana an'le solution sy guérison tena marina, tsy eo amin'le eritreretinao hoe mijaly manaintaina leobe mafy be manjoa, tsy zay. Fa ny mahatonga an'Andriamanitra hikarakaranao satria eny ambony sambo ianao andeha amin'ny destination efa niteneny meloa. Karaha niteny zavatra meloa taminao Andriamanitra, itsikio, isaory, ary misy voninahitra ny tompony zavatra rehetra. Ho karakaraina le manahirana anao andro amaraina, fa misy antoka anankiray tokony ampitsika ianao melohany ny hanononana le fikarakarana andro amaraina, efa niteny zavatra tamiko Andriamanitra ny amin'ity taona ity. Marka 4:35 zao tenenin Jesosy, andehantsika ho eny ampita. Marka 5:1, ary tonga teny ampita ry zareo. Hoy Jesosy, andehantsika ho eny ampita.
vita le korotana tonga teny ampita izy. Raha ianao zany le tsy tia mamaky tantara lava be fa tonga dia marque 435 teo dia misaoty any marque 5 dia zay mitranga ampovoany ao tsisy raharahinao azy satria fantatrao fivaran'le film fa tsy maintsy tonga izy araka izay tenen'i Jesosy tsy maintsy tonga ianao dia ahery ianao tsy midika zany hoe tsy hamaky baiboly ianao fa le tiako tenena hoe raisy ny prinsipa an'Andriamanitra manambara amin'ny farany hatramin'ny voalohany. Inona ny efa nitenenin'Andriamanitra momba anao fa zay mitranga eny an-dalana eny azo karakaraina avy amin'le efa nitenenin'Andriamanitra hatramin'ny voalohany. Ao ve niteny zao Andriamanitra hoe Paoly destination anao Roma. Dia zareo amin'izay ny faherezan'i Paoly ambaratonga ny tanin'ny Roma zay nitranga rehetra teo dia nanoratan'ny olona kivy tety ivelany efa izy ao am-ponja hoe mifalia mandrakariva satria maninona efa niteny zavatra Andriamanitra zay mitranga eo vaky sambo intelo zay inona ty tenenina vaky pneu inefatra enaka mazangà poky intelo motera fa zao efa niteny Andriamanitra hoe any rendez-vous dia tsy maintsy tonga any zany. Nisy daly teo akilizato route de Morondava zany ho an'izay tafiaraka rallye de miracle 2018 efa tratran'izany tsika janona daholo fa misy famonoana be ao aloha ao tena raha enjana masakra be misy feno dahalo ony ao dia nijanona daholo ny olona rehetra tampotampoka teo haika le olona tanàna ke ny tena dahalo fa miandry andro alina fotsiny izy dia niteny pasteur hoe zao to dia miainga daholo nareo. Ny tena moa pasteur de service tamin'ny tany le izy tany tsy afa miala PDG pasteur de garde tsy maintsy miatrikako ny olona rehetra mijery anao daholo ko pasteur Rodolphe efa tonga any Morondava ianao pasteur Rodolphe kely eo zany ndao hivavaka dia hiainga fa tena nahafinaritra ny firana tanaty sprinter ombana tamin'izay chorale niaraka tamiko taoriana tao dia noho ny ambassadeur taoriana tao dia nisy sprinter telo sa efatra niainga niry ombana satria manino andalodalo fa ina le expérience asika raisiny rehefa niteny Andriamanitra hoe rallye Morondava zay mitranga eo afovoany eo azo vahana satria ny destination tsy hijanona eny an-dalana fa ho tonga hatramin'ny farany ary rehefa tonga andray dia hiverina ny misy atokantrano hitanareo misy zavatra tenenin'Andriamanitra sy omen'Andriamanitra manome antoka anao fa zay mitranga eo azo vahana zay mitranga eo azo karakaraina satria ny deparanao tsy miainga arery ianao deparanao miaraka amin'i Jesosy ianao. Amen. Niteny Jesosy ndao any ampita zavatra nitranga tonga tany ampita izy dia nasa isy andalatsotrana masina vitsivitsy kely omeko anao hoe efa mani ohatran'ny hoe le prinsipa an'Andriamanitra zao ny tenenin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely Exode 3:8 minaran'i Jesosy hitondra anareo hiakatra ho any amin'ny tanin'ny Kananita. Ina ka dikan'izany iza ny hitondra aiza iza le hoentina mahay tsara ny sujet verbe complément daholo iza tsara le hitondra fa tsy Mosesy Andriamanitra izy miteny hoe zaho izy nitondra anareo Andriamanitra zany dia hoana zany raha manondra Mosesy dia Mosesy fa Andriamanitra hitondra foana iny tsara tsy nankinina tamin'ny olona le izy hozy Andriamanitra hoe za no hitondra anareo tampotampoka teo misy firenena mitsangana tonga dia hanohatra tsisy mandalo zany fotsiny eto fa tsy maintsy miady aloha dia zao ndray ny tenenin'Andriamanitra dia autora miatoko faharoa 2:20 hitanao misy deux paroles samihafa fa le parole voalohany ilainao amin'ny fanombohana dia le parole faharoa ilainao eny an-dalana ozy izy naran'i Jesosy mitsangana miainga mitany loha sandrikarinona ianareo efa natolotra eo an-tananao sy eo anamorita mpanjakany Esibona mba amin'ny taniny santary ny andivanao azy tafio ozy Andriamanitra eto atolotra eo an-tananao zay manohatra anao santaro
tafio. Matoa zany Andriamanitra miteny hoe tafio efa natolony. Iny tsara. Eto Andriamanitra miteny hoe tafio, dikan'izay hoe roay ilay aretina. Efa natolotra. Raha izay. Fa indrindrindrindra efa nisy teny nomen'Andriamanitra meloha fa tsy janjanona mendalina ary tsy lalao andalana ny programme fa ny fiafarana ny destination finale dia tany Kanana. Ny faherezanao anatinao dia ny fifikiranao avy amin'izay efa nitenenin'Andriamanitra momba anao tany amin'ny départ. Teny akaikinao misy zavatra efa nitenenin Jesosy taminao hoe tsy miovy iny hoe noho ny amin'iny teny iny hoe raha sendra misy aretina andro amaraina dia esorina ilay aretina andro amaraina hoe noho ny amin'ilay teny anankiray izay hoe efa nitenenin'Andriamanitra taminao. Samuel voalohany 16:1 zao ny tenenin'Andriamanitra tamin'ny Davida, mpanjaka ho ahy ianao, ana ho ana, mpanjaka ho ana ianao. Rehefa tonga ny fotoana ny ady dia nanontany Davida, natao hiady asa ahoana ny tokony ataoko, inona ny taktika tokony atao azahoako ny fahavaloko, dia nitendry Andriamanitra mekara fahatolotra eo an-tananao ny Filistina. Matoa Andriamanitra miteny hoe mekara fahatolotra ny Filistina dia satria mpanjaka ho ahy ianao ary mitondra ny anarako, ka raha resy eo ianao dia afa-baraka ny anarako. Dikan'izay tsy mahazo resy ianao satria nisy fifanarahana, nisy alliance ny soniavintsika tamin'ny départ fa manomboka eto tsy velona ho anao ianao fa velona ho amin'ny programako. Ka izay mitranga eo raha marary ianao 2 jours 3 jours anio mahazo mijanona fa any amin'ny 4e jour tonga dia hatsangana ianao satria maninona manana programme hierahana tsika mianaka. Kitanareo mahatonga an'ilay fandresena nomena an'i Davida satria fantatr'Andriamanitra fa hanoratra salamo Davida hanome voninahitra an'Andriamanitra ny amin'ilay fandresena fa tsy hoe hizesta. Ary izay navoan'ny Saoly kely ny androany fa lehibe indrindra te hihoatra an'Andriamanitra ny tiany hafarany. Zay nahatsara ny Saoly nivadika anarana hoe Paoly. Dikany hoe Saoly mantsy désiré, nirina. Ny anarako isy nirina. Fa rehefa vadika eo Paoly dikany hoe Paoly le kely. Kitanareo hatrany amin'ilay anarana mihitsy zany lasa nikitiana mba hiazonana an'ilay fanetretena. Misy zavatra efa niteneninao, matoa karakaraina ilay androany zahay. Ary matoa karakaraina ilay androany dia ho amin'ilay tanjona ilay niteneniny. Ao ve? Davida zany tsy hoe omena fandresena gratuit fotsiny satria hoe mila fanampiany, tsy izay. Tsy hoe mila fanampiany Davida dia miantso vonjy. Fa ny programme an'Andriamanitra mihitsy hoe mpanjaka ny fidiko ho anahy io. Dikan'izay zay mitranga eny an-dalana noho ny amin'ilay fifidianako azy fa ho anahy daholo izay ho ataony dia ho karakaraina. Tsy aleo hoe atao anazy daholo izay atao sa ahoana? Ianao zao raha salama eo dia mbola monjy fotoana rapitsy maraina ve? Fotoana amin'ny larobia heriny, amin'ny larobia amin'ny tapabolana. Sy ireo fotoana rehetra izay zany ane ilay izy dia ohatrany hoe ohatrany ny pastera koa zany foana. Tsy maintsy zany foana nazavaina aminao satria izay ilay izy ane. Ilay pratika ane izay. Za rehefa sitrana dia hivavaka rery eo an-trano. Dia maninona ary Paoly miteny hoe aza mahafoy ny fiarahantsika miangona. Fa misy inona eto zany matoantsika asena mivorivory eto raha ohatra ka vitaina any an-trano ilay izy. Misy fanetretena tianao hita. Ny atao hoe manetretena manana ny confortnao sy ny fiainanao ianao sy ny mahazatra anao fa avy any ianao tonga eto amin'ilay seza mahafinaritra ho an'izay sendra ilay fotsy, manotra ho an'izay sendra ilay hazo. Zany hoe tsy voatery ilay confortnao zany ilay eto. Zay misy ny atao hoe fanetretena. Samy hafa ny manantona an' Jesosy sy andehana an' Jesosy any an-trano. Za tsy mandaha amin'ny voalohany mety tonga avan' Jesosy any an-trano ianao. Zavatra hitako aloha ndray mandeha Jesosy ny tao amin'ny Zakaiosy. Tsisy resaka intsony taoriana satria Zakaiosy taoriana izay nanaraka an' Jesosy foana tany amin'izay nisy an' Jesosy. Andeha isika ho any ampita
dia aveo rehefa nitranga ny korotana mangina mitsara ny akapiazan'ny olona eo amin'ilay mangina mitsara ny tadiaviny Andriamanitra sekoly fanasitranana engania mba ho sitrana zay fotsiny nefa ny an'Andriamanitra tsy any amin'ilay fanasitrananao andro maraina fa ny amin'ilay hoe vonina venao ho any amin'ilay teny nomeny tamin'ny voalohany na dia mety misy fanentena sampahoriana kely mety mandalo ary androany zay ho afana sesorina satria tonga tao fanatren'Andriamanitra ianao fa maninona ke rehefa mivoaka ny Egipta ny zanak'Israely tsy nisy nangozozo na dia ray aza tsisy nangozozo zany hoe nisy dadabe anankiray nialaina zany niala amin'ny Pasika teo mpinanina an'ilay Pasika fo marainy tonga dia matanjaka be dadabe aiza daholo ny entana ty sarety ty tonga daholo to dia bataina ilay ondry dia za to dia ilay apondra ato avy anatin'ilay sarety dia za mitondra ilay sarety taitra daholo ny zavokely fa naninona dadabe satria ny programa tsy dia tena loatra hoe hanao exploit amin'ny fiainan'ny dadabe fa misy programa an'Andriamanitra hitondra ny dadabe narary hositranina mba hoentina ny tany Kanana karaha manarika eto ianao dadabe sy bebe mieritreritra ny sitrana fotsiny fa tsy any tany Kanana any an-danitra zany le tiako tenenina hitanareo amin'izay le izy io fahasalamana omenanao andro amin'ny maraina io zany gratuit izy fa tokony ho ampiasainao hitondranao ho any an-danitra mazava mazava tsara zany ho Jesosy tamin'ny Maria sy Marta tsy ho fahafatesana ny anton'izany fa voninahitr'Andriamanitra tsisy olana io Lazarosy io voninahitr'Andriamanitra ny afarany io zay le teny meloa dikan'izay zay mitranga eo mitranga zany fa le nitenen'i Jesosy tamin'ny voalohany tsy maintsy hitranga eo tamin'io fotoana io mbola voanarary Lazarosy fa rehefa tonga amin'izay fotoana amoahana ny Lazarosy dia namoaka parole lafy Jesosy eo amin'ny 9:70 Lazarosy mivoa fa ny famoahana ny Lazarosy tao amin'ilay objectif ny fanehoana ilay voninahitra efa nitenenina tany amin'ny 9:30 mazava ve vao miainga dia efa niteny Jesosy voninahitr'Andriamanitra ny destination nandeha nefa ny fotoana maty Lazarosy nalevina zany koa ve dia voninahitra tena akaikinao fizy amin'ny teninao fa zay le voninahitra ao aorianan'izay le voninahitra hoe mahazo teny ianao itao fanatren'Andriamanitra ilamina ny semaine anao io mananona ohatro dia tsy revana amin'izay le semaine tena tsy milamina mihitsy tsy le semaine milamina ne no ilainao fa le zavatra nitenen'i Jesosy tamin'ny fanombohan'ny taona aneny resako anao fa tsy semaine verina amin'ilay teo ozy Jesosy andehantsika ho eny Epita ka nataontsika hoe latsaka ny rano ary Petera ary efa nitranga zany fa tsy latsaka mihitsy fa nandeha mihitsiny fa rehefa avy nijery rivotra izy satria ny rivotra koa moa zany azo jerena tsy haiko inona moa zany nijereny rivotra hoe mijery rivotra ary rehefa nijery tafiotra izy fa inona ianao nga mahita tafiotra zany na possible mety ny se personnifier teo le tafiotra zany koa mbola tsy fantatra zany théorie hafa zany fa rehefa nijery zay tokony hojerena izy dia nikoropoka dia niletika ny problema tsy any amin'ny Petera miletika tsy any amin'ny sambo feno tsy any amin'ny sambo dobo tsy any amin'ilay hoe rovotra ny voile fa lefa nitenen'i Jesosy fotsiny hoe miaingintsika tsy maintsy tonga any amin'ny farany dikan'izay zay mitranga eny an-dalana azo vahana satria ny objectif atsika misy destination finale tsy maintsy eny Epita mahaiza zany mijoro am-pahendrena inona le fahendrena ampiasao any amin'ny destination tian'Andriamanitra ny fahasalamanao dia sady hositranina ianao no tehirizina ny fahasalamanao ny atanjaka mandrakariva ianao amen mety hiteny antsika hoe niazo ny faniriko hoe lavelona hitaiza zafikely dia ampifamatony amin'ny programan'Andriamanitra hitaiza ny zafikely mba ho tonga mpanompon'Andriamanitra ny zafikely dia tena zay fa tsy hoe modimody zay ny amantarana an'izay mantsy rehefa iny amin'izay ianao milalao zafikely lanjay ny anjely eo amin'izay fotoana lanino miaraka amin'ny zafikely milalao fotsiny fa tsy mitaiza azo mpanompon'Andriamanitra tokoa kaza miteniteny foana ohatra ka tsy atao le izy hoe teo velona dia modimody tsisy modimody mazava fa afaka tezainao tsara ny zavikelinao rehefa milalao dia milalaovinareo Davida sy Goliata fa tsy io zavatra iny milalaovinareo io ko zany ny fitaizana araka eo baiboliko ampianaro izy hiaina silomano anatin'ny monde biblika
tenenina akaikinao hositranina ny ray zao ianao andro maraina hoe hitandreo ny dika le ny ray tsy hany mihitsy ny problema zay ny dika le izy dia antanio izy hoaiza ny ray zao ianao arinany andro maraina hoe dia tsofo-rano izy hoenty le izy hoe any amin'ny programan'Andriamanitra hoe amen ampiasao ho an'ny sitrapon'Andriamanitra ampiasao ho amin'ny programan'Andriamanitra ampiasao ho an'ny asan'Andriamanitra tena tonga dia ataovy renao mihitsy ny hoe ty tanjaka ny men'Andriamanitra ty tsy tokony ho lanilaniko amin'ny zavapoana io maso mahita io tonga dia ampiasao amakiana baiboly sofina mandre ampiasao iainona toroteny vava afaka miteny tsara nify tsy marary aty nify tsy manindrona misy zavatra be dehibe naty io vava iny vao kely fotsiny kitihenana io misy tataka kely fotsiny ny ato ambony kely fotsiny mitsotra anao marina fa tonga dia rava daholo ny programa fisakafoanana sy ny fahitana tsirokalina sy ianao ve tsy namaky rety kanary atao vary sosoa fotsiny satria maninona misy zavatra anankiray mipika eo amin'ny vava dikan'izay raha omena vava salama ianao aza ampidirana shgar aza ampidirana toka aza ampidirana tsy haiko azy lareo nga mantiky teny ampiasao ho an'ny sitrapo n'Andriamanitra manasanao hitsangana nome voninahitra ny tompo amin'ny fisaorantsika tenen'Andriamanitra ny amin'ny fankasitrahanao indray afaka nanatrika amin'ny fotoana androany nandre ny teny pampaherezana izay nomeny antsika androany fa mila mijorontsika eo amin'izay ilany antsika tao anatin'izay ny tokony hampiasantsika an'izay nomena antsika anompona ny hafa hifanompona ary indrindraindrindra ny teny mpanasitranana dia aoriana n'le teny fikasan'Andriamanitra hitondra anao avafontanao dia misaoran'Andriamanitra fotsiny andro maraina mankasitra me voninahitra ny tompony amin'ny fotoana misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony amin'ny asarbidiny izao fotoana maraina izao na manginao ny fivoriana eto amin'ny alalan'ny teny fahamarinana sy ny teny fiainana fa matoa nomenao fandreseny Davida dia satria ho anao izy nanaiky Davida ho tonga fanananao ary mora foana nikoriana ireo karazana fampandresena sy vavolombelona matoa nampitsarina ny tafiotra sy ny ranomasina sy ny korotana teny an-dalana satria efa niteny meloha ianao Jesosy fa enepita ny rendez-vous matoa resena ireo karazana fahavalo hatramin'ny Amorita ka hatramin'ny Kananita satria efa nanao promesy meloha ianao fa hitona zanak'Israely any tany Kanana androany ankiho zay mahatsiaro ny asarbidiny fitondranao anay fa te hitondra anay hatrany an-danitra ianao ary satria ho any an-danitra ny destination ny zanaka tsirairay avy izay manatrika eto andro maraina na inona mety korotana na aretina na fanaintena sampaolina mety mitranga dia azo farana an'izany satria ho any an-danitra izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta anao nononako fiadana eo amin'ny fiainanao sitrana amin'ny rofo io sitrana amin'ny aretina io mahitanao sitrana mialeto ampanjaka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ianao ary hitondra ny vatanao salama ho any amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta tononoko ny fahatanjahany teo am-panahinao atonga anao hisafidy tsara ny anaraka an'Andriamanitra ao amin'ny fahafenon'ny sitrapony sitrana ny loha maso vava orona tenda lamosina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta anao nonako fanasitranana eo amin'ny vatanao manontolo hatrany tapidoka hatrany am-paladia mazava andro amin'ny maraina ny antony iarahanao amin'Andriamanitra fa hatrany an-danitra zao dia izao koa satria velona ao anatinao izany fanirinjina sy etaety izany mendrika ao anao ny fanasitranana sitrana amin'ny anaran'i Jesosy sitrana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ninona heverinao fa manahirana manomboka andro amin'ny maraina aza vela asakana ny diana ho any an-danitra zay heverinao fa manahirana fa hovahany zany amin'ny anaran'i Jesosy hovahany zany amin'ny anaran'i Jesosy amen mahazo toerana vetivety alleluia matoa misy teny fanasitranana omena
dia satria misy teny fikasana meloa. Matoa zany a ampanginina ny tafiotra dia satria misy rendez-vous. Inona ilay rendez-vous? Benepita. Matoa zany sitranina ny vatanao, misy rendez-vous sitrapon'Andriamanitra. Teny kaikinao, matoa ianao sitranina hoe a manantena Andriamanitra hoe a fa hoentinao amin'ny sitrapon'ilay izy. Amen. Amen. Hitantsika ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Mino fa voatahiry ao anatsika izany teny fiainana sy teny fahamarinana zany. Avereny ny teny izay efa nomen'Andriamanitra anao. Fikiro le teny. Ny zavatra ho karakaraina eny an-dalana dia miankina amin'le teny efa nomeny mialoha. Amen. Rapitso tonga eo pasteur Rodolphe. Raha vao tsy tenenina an'izany hono ianao dia tsy tonga, izay mihitsy ny afatra. Nefa misaotra betsaka tonga androany. Ampitainany amin'ny namana efa eo izy satria nanao le asa tany Moramanga ry zareo maly dia mbola somary alalina vao tonga dia nyonina amin'ny fandaminana dia izay ny momba ny androany fa rapitso dia efa eto ny pasteur atsika raha sitrapony tompo. Amen. Raha isaoriny tsodrano eo am-pitsanganana izay tononona aminaran'i Jesosy. Fitiavan'Andriamanitra ray fahasoavan'i Jesosy sy ny fampiraisana avy amin'ny fanamasina hiasa eo amin'ny fiainanao. Mahita ny etaetanao ho an'Andriamanitra hitombo. Etaetanao ampandresy ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Mahita ny fametrahanao ny lanja ny teny makasika ny lanitra ho amboninao ny teny makasika ny tany. Io fanasitranana andrasanao sy irianao sy efa azonao io ary mandeha mendalana io dia omen'Andriamanitra satria misy destination lanitra. Mahita ny fijoroanao sy ny fifoazany ao anatinao, mahatsiaro ny asarobidin'ny lanitra mihoatra noho ny zavatra hita maso rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ho marina aminao amin'ity herinandro sy volana vaovao migadiny ity, ny tenin'ny tompo hoe indro izao ombanareo mandrakariva mba rahampatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fa maninona moa Jesosy nombanao? Fa maninona? Satria tiany ianao hody any aminy. Ka tsy ilaina ny fombany raha tsy hody any aminy ianao. Ka androany maraina valio ny fanontaniana, hoany sa tsy hoany ianao? Ay dia ombanao zany izy raha hoany ianao. Izy. Izay namaly teo hoe tsy hoany amin'ny anaran'i Jesosy mamaly tsara ianao amin'ny manaraka. Fa tsy misy dikany daholo ilay zavatra resahantsika rehetrarehetra raha tsy hoany an-danitra tsika. Amen. Ny zavatra mitrango ohatran'ny manahirana to dia saintsaina. Vao miva io fiazakazaka sy mifanompoka tsy ho voasakany obstacle sy ny zavatra mitranga. Amen. Tsisy asaraka anay amin'ny fitiavan'i Kristy. Amen. Zaroana amin'ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo